Misy ny fandaminana manokana izay napetraky ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ireo mpivarotra manodidina ny farehiny Behoririka. Fanapahan-kevitra vonjemaika ihany moa ity fepetra izay niraisin'izy ireo ity, raha ny fanazavana azy avy amin'ny tompony andraikitra dia efa nifanaraka tamin'ireo mpivarotra izy ireo mba ahafahana mandamina ny tontolon'ny tsena. Mandra-pahatomomba ny foto-dravitra samaharitra izay apetraka eo amin'ny farihiny Behoririka sy eo ampitanan ny fampidirana mpivarotra amoron-dalana anatin'ny tsena dia omena lalana vonjemaika hivarotra ireo mpivarotra eo amin'ny farihiny Behoririka. Misy anefa ny fepetra tsy maintsy hajaina ny fanarahana tamin'ireo mpivarotra ireo ka ny andro azo hivarotana dia ny alarobia hatramin'ny sabotsy. Tsy azo hivarotana kosa ny alahady hatramin'ny talata satria fanadiovana fobe ny alahady tsy maintsy ataon'ny mpivarotra. Ny trano vy fivarotana dia atao trano vy démontable no ampiasaina ka avelatra amin'ny maraina ary tsoahana ny hariva dia manadio mpivarotra tsiraray. Ny habean'ny toeram-pivarotany tsiraray 2,50 m amin'ny 2,50 m farafahalehibeny ary mitovy ahavo. Ny fepetraka ampobeny dia tsy mahazo mivarotra ambony trottoir satria anaty arabe fa miala ny 2,50 m amin'ny sisin'ny trottoir. No mafisina fa efa mifanarahana tamin'ny mpivarotra ireo fa tonga dia hiala izy ireo ary manaiky sy hiditra ny fandaminana vaovao apetraky ny tanàna Antananarivo raha vao tomombana izany izay ho tanterahina ao anatin'ny fotoana fohy.